amin'ny tianity dia fomba ray entina mamono microbe sy otrikaretina ao anaty rano no ifampizarantsika atao anatin'ny fandarana miritsy. Teknika iray antsoina hoe SO10 na solar disinfection, izany hoe famonoana ireo microbe sy otrikaretina amin'ny alalan'ny tara-pahazavan'ny masoandro. Rehefa rano mangarahara dia mety avokoa amin'ity teknika ity, na dia tsy nampangotrahana azy ilay rano na nasiana fanafody toy ny sirop ho fanadiovana azy. Rehefa izany dia rarahana rano hatreo amin'ny 3 apa-efany ilay tavoahangy plastika. Ahotsakotsana mafy tsara avy eo mba hifangaro tsara ireo rano ireo. Fenoana rano hatreo amin'ny molony ilay tavoahangy plastika ary idina tsara. Atapy andro mandritry ny ora enina ilay tavoahangy feno rano ary raha tapitra izay fe-potoana izay dia azotroana avy hatrany ilay rano. Marina fa raha lalovandraona matetika ny toetrandro dia tsara raha alavaina ny fotoana anaazana ilay tavoahangy misy rano. Tavoahangy plastika ahitana soratra hoe PET ihany no azo ampiarana ity teknika fanadiovana rano amin'ny alalan'ny tara-pahazavan'ny masoandro ity. Ny PET moa dia tsy inona fa manondro ilay akora nanamboarana ilay tavoahangy plastika izay mamela ny tara-pahazavan'ny masoandro hivezivezy ao aminy.